manentana antsika rehetra zany rehefa tonga ny fotoana anaovana ny fitsarana miaramila dia manatona ny bureau fiarovana eny anivon'ny distrika misy anareo tsiraray aby hanefa ny adidy sy andraikitra anareo eto anivon'ny tany sy ny fanjakana mariko fa ny fikarakarana ny antota-taratasy rehetra eto anivon'ny fitaliana ny valopom-pirenesifianina de CNGR dia tsy misy vola aloha. Zay zany de teneniko anareo raha sanatria moa misy ny zavatra hafa eninareo dia aza misalasala manatona ny tompona andraikitra. Eto dia ampiko ny filazana fa ny fahafitanareo na ny fiatrenareo ny fitsarana miaramila vanimpotoana anaovana fitsarana miaramila dia azahoanareo ny taratasy toy ny antsara faharoatran'izao zay entinareo angatahana asa, entinareo anaovana fanadinam-panjakana, entinareo na anaovana ny passeport. Ny tianao marihana fotsiny zany dia ny hoe ny olona rehetra no fitsarana miaramila akory tsy voatery anao miaramila fa ireo zay mangataka ihany no manao ny miaramila. Eto dia ararotiko zany ny miteny amintsika rehetra amin'ny voalohany volana o dia misy ny fampidirana ny atao hoe ny zazavao 2021/2 ianareo rehetra zay maniry ny anao miaramila hiditra zazavao amin'ity volana o dia mametraka ny antota-taratasy fangatahana eny anivon'ny bureau fiarovana isaky ny distrika misy anareo zareo fa mahafantatra ny taratasy ilaina manentana antsika rehetra. Tonga tety amin'ny DSNGR nangataka nyity taratasy fanamarinana fanimpom-pirenena ivelan'ny tafika zay nataoko ity dia gagabea fa vetivety kely le izy dia vita ary tsy nisy volana aloha na ariary aza ka dia mankasitraka mihitsy ny mpiandraikitra ny toerana tony fa tena zava-dehibe ty taratasy ty dia ilainao mandritry ny fiainanao ty ampatsiahy fotsiny efa fantatrao ihany zany fa mbola tany ambokany anao ianao dia efa nisahirana taminao ny firenenao ny sage-femme nanaraka ny fitombonao tao akibon'ny neninao tao ny safo avy eo teraka tamin'ny hôpitaly-panjakana ianao misitraka ny zavatra rehetra mivokariny fanjakana ianao sy ny firenena noho izany rariny sitsiny raha manao tamberina andraikitra amin'ny firenenao ianao manao anjara fanompona ho an'ny firenenao. Zay nanao ensenina taloha dia natao ohatra anao miaramila zany ve tsy raha be fa ny ala tao tompoko ranomaso ny alana tao satria nahafinaritra ny olona nanao service militaire eny amin'ny fiarahamonina miavaka ary ny olona nanao service militaire dia olona mahavita ny adidiny eo amin'ny firenena milamitsaina ka dia samia mandray andraikitra rehefa tonga ny fotoam-pitsaranao na lahy ianao na vavy tongava mandray anjara amin'ny fanomponana firenena fotoana foy eny efatra amby 20 volana rahabe indrindra no takin'ny lalàna nefa firy tomaty ianao misitraka ny atao amin'ny firenena aminao ka dia samia mahery za daholo misaotra indray mandeha indray fa nahazo